Tanymasin-drano sy akady rano mananjary niakatra an-tanàna an-dranomasina alina mety mbola hitohy anatin'ny herinandro zany. Tompy fiantsonana fasan'ny karana tsy manaiky hialeny ireo mpiantsehatra mitaky fifampiresahana sy fanatsarana. Politika eto Madagasikara mila tsahatra ny fanaovana valifaty hoy député Mamiadza Charlot. Ampifaleny indray tombo kilasy sy tombo vavy no ity ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano ny tialin'ny sabotsy ity manatitra ny araba ary manasanao mpananjana naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany antoko velona miaina ary miatrika ny fiainam-pirenena ny antoko tiako i Madagasikara manamafy ny fahavononany amin'ny fandraisana anjara amin'izay heverina ho andraikitra sy asa takiana aminy ny rehetra betsaka ny fanamby mbola miandry ka manokatra ny varavarana ho an'ny rehetra ny antoko anamafy orinasa natevin-darana mba ananana fototra matanjaka miainga ny fotony ny songadina ireo nandritra ny fameloma maso ny antoko tsy matao amoy mangakely androany fanadiadina eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny ari-tanjona. Tsy toy ny fikambanana na mpanao asa sony ny antoko politika fa manana tanjona ka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Io ihany koa namaritra ny tanjaky ny antoko amin'ny fiatriana ny fifidianana ho avy rehetra. Resaka mbola latabatra ny ankoatr'izay ho ny sekretera jeneraly ny antoko tiako i Madagasikara. Vonona hiatrika ny fiainam-pirenena ny tiako i Madagasikara ka tafiditra ao anatin'izany ny fifidianana ho avy. Mitaky ezaka avy amin'ny rehetra nefa ny atongavana amin'izany. Delibe avy amintsika tsirairay avy. Ny ezaka sy fandraisana voalohany aloha zay tsy miankina amin'ny olona fa miankina aminao ihany dia tsy ny fijerenao ny ezaka ataon'ny olona fa ny ezaka ataonao ihany. Zay aloha ny ray voalohany. Ny faharoa ezaka ray faharoa sy fandraisana anananao ihany koa zay fandraisana tsy akinanao amin'ny olon-kafa dia ny tsy fahamerenana ntsony ny lesoka tamin'ny zavatra rehetra nataonao hatramin'izay indrindra ny lesoka zay mety niteraka fahalemena ho an'ny antoko ary niteraka tsy nahazahoantsika fandraisena ka raha hiaraka tsika hanao fanamby dia misy ezaka takina amintsika tsirairay avy zany. Noho izany ary maka nambarako teo ny antoko dia tsy fikambanana akory fa natao ahafahana mitondra vivona mpampandrosoana dia tsy maintsy miatrika fifidianana ary atao zay ampandraisena amin'ny fifidianana ka mitaka ny firaisan-kinantsika rehetra zay. Ny fanajana ny toromarika dia zava-dehibe. Noho izany dia mila fanajana ny toromarika sy ny disiplinina zay anana amin'ny antoko. Tsy tokony variana ny fampijery sy ny fampikritika ny ataon'ny tsirairay avy fa ny zavatra ataonao aloha dia mifehy ny tenanao mihitsy voalohany. Averiko indray mandeha fandraisena azo atomboka androany tsy miandry ny hafa ny tsy fahamerenanao tsony ny lalandiso zay nahamodika ny antoko sy mety na mpalemin'ny antokontsika ary tsy mitondra fandraisena ao antsika. Zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny fanapahan-kevitra raisina hitantanana ny firenena. Tsy tokony olon'olona araka izany rehetra mba tsy hanenina. Mampirisika ary miantso ny mpikambana tia manisy olom-bavambaoaka ho varadrano andray anjara mavitrika ny amin'izay andraikitra sy fahefana omena ny olom-pirenena manomboka amin'ny fikonan-doham-pirenena hatramin'ny fifidianana araka izay efa voafahatra ao anatin'ny titiandro ny fanavaozana. Tsy raviravy tanana amin'izany mpikatroka tima noho ity antoko ity efa voataiza amin'ny fanarana fitsipika. Amin'izany concertation nationale izany eo ny misolo-tena ny antoko fa eo koa mamolo-pirenena mba tsy hanenenantsika ny fanapahan-kevitra izay ivoaka eo. Faharoa izy ny famitsinana lalam-pifidianana manana olona teknisianina amin'izany isika fa raha misy tia n'olo-kevitra ihany koa misokatra varavaran'ny antoko. Eo ihany koa ny fidirana amin'izay kevitra republika satria efa nilaza ilay natao filohan'ny fanavaozana fa hikitika io constitution io mazava-maso ifindra republika fahadimitsika ary farana dia ny fifidianana filoham-pirenena ny septambra 2024 ka ny ampirisia antsika antoko-tiako Madagasikara dia antsehatra amin'ireo zavatra efatra maroloha sosonareo mba tsy hafiafinareo aneo ny hevitrareo ianareo ary hitazona ny fanevany antoko-tiako Madagasikara ary indrindrindra ho an'ny firenena satria man'ny taranakitsika. Mitombo hery ny antoko tiako i Madagasikara. Betsaka ny fanambo mbola miandry ka manokatra ny varavarana ho an'ny rehetra ny antoko anamafiorina sy anatevin-darana mba anana fototra matanjaka miainga ny fotony. Antoko miaina ny tiako i Madagasikara ary vonona hiatrika ny fanambo manolora ny fiainam-pirenena indrindra ny fifidianana ho avy.
izy ny fifidinana ifotony anavozana ny fototra sy anetsihana ireo rafitry ny fotony eo Ambohimanga kely raha ny fanazavana. Koa antso nataoko aminareo ankehitriny mpiambana rehetra mila asika amboavy ary ho anareo izay maniry hiditra anatevindany atoko dia tonga soa ianareo hoe vaovao ampatanjaka indray ny atokontsika. Ny tanitsika manaoko izao dia mazava anangana toko fototra matanjaka sy voalamina tsara ny fotony ary isy ny vidina ny fotony atoato anavozana ny boroesaka fokotany sy andraisana mpikambana vaovao. Hojerena ihany koa ny fomba ampavitriana ny jetim sy ny famtim satria mila tanora sy vehivavy samy hetsika isika. Tsy maintsy manana atoko vonona amin'ny ady politika rehetra isika indrindra efa nivoaka izao ny tety andro ho avy ny référendum ho avy ny filohan'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny septembre 2027. Ny tenako dia maneho fahavinonana trano amin'ny fitarihana antimy mety Ambohimanga kely mba ho lasa toko matanjaka sy mafiorina. No tanterahina androany fameloma maso ny antoko tima ao Ambohimanga kely sy ny fifampiarabana no ny taona vaovao. Nosokatra ho an'ireo resy lahatra ka vonana tevindarana azy ny antoko. Tsy karitra ny ditra izany fa samy resy lahatra ny rehetra amin'ny vinany antoko sy ny asa miandry azy eto amin'ny firenena. Ankoatra io, mpikatroka sy mpikambana ny fotony nanatrika ity fotoana ity ny sekretera jeneraly ny antoko tima sy ny solombavam-bahoaka Navaradrano ary ireo ben'ny tanàna sy olom-bofy tima nofaranana tamin'ny nofokena amin'ny tampihavanana ny fotoana. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay any malagasy rehetra Madagasikara fa tsy fananantoko politika na vondrona manokana. Mila manova fomba fiasadeny izao ny mpitondra ary raha te hampiatra politika tsara kokoa. Tanjona ho ny solombavam-bahoaka Mamiadza Charlot ny tsy fitsoahan'ireo mpitondra ny fandimby any ivelany fa mijanona eto an-tandrazana rehefa vita ny feptom-piasany. Mba tongavana amin'izany anefa dia mila hajanona ny valifaty politika. Fanadihadiana nataon'ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny mbola avatsara. Lasa mifototra amin'ny fanenjehana ara-politika ny fifandraisan'ny mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena ka mampitombo ny tsy fitokisan'ny vahoaka ny rafitra politika misy izany hoy ny solombavam-bahoaka Mamiadza Charlot hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena maro ireo mpitondra ny fandimby. Matetika rehefa miova ny fitondrana ny asa voalohany ataon'ny mpitondra vaovao dia ny manenjika ny teo aloha. Ilaina ny fampiarana ny lalàna sy ny fanadihadiana raha misy ny tsy fanaraha-dalàna nataon'ny mpitondra teo aloha kanefa mila fantena ireo tena nanao ny heloka mba ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana afa tsy variana hifanenjika fotsiny ihany hoy ny fanehoan-kevitra. Za moa averiko foana hoe zao objectif rehefa miresaka fa sy tiako le mitanilanila na misisy teny rehefa miresaka fa miteny ny zavatra mahisy fotsiny dia miteny ny zavatra marina dia ataoko angambo hoe tokony samby asiaro samby asapatena ary tokony samy tompona ndraikitra aby sika eto amin'ity firenena ity fa sy hoe igny fa rehefa tapitra koa ohatra ny fitantanana eto dia hilefa zay asany sy te hitan'izany koa fa malagasy dia leo rehefa sy mitantana dia mijanona eto amin'ny tanana. Raha ny fametrahana fanjakana tan-dalàna sy ny ady amin'ny kolokolo no tanjona dia tokony hitovy ny fitsarana sy ny fanenjehana na iza na iza olona voakasika na avy amin'ny fitondrana teo aloha izany na avy amin'ny fitondrana ankehitriny. Tsy karitra nefa famitady hamerina ny fomba ratsy nataon'ny fitondrana teo aloha ny fitondrana ankehitriny raha tsy mitandrina sy mandray fanapahan-kevitra faran'izay aingana. Raha hijery lavitra ny mpitondra ankehitriny dia mila miala amin'ny kolotsain'ny valifaty politika ho ihany ny fanazavana. Magnarak'izay valifaty politika avy misy eto amin'ny firenena raha ny fijeriko azy zany raha zao no mitohy dia sy lavitra an'izay angamba no zavatra hita. Zay anga le nazavaiko teo hoe le problème eto Madagasikara zay avy mitondra milefa dia miverina avy agny dia lasa ohatran'ny olo madio fa zay fitondrana faramparany teo igny foana ny anjehany. Dia izaho zany mahita hoe raha zay zavatra zay tena aoka hagnova famindra ny mpitantana ny fanavaozana fa raha sy zay dia raha ampiso raha afaka ampiso koa nareo dia ilefa. Fotoana ny vanany fomba fijery sy ny fitantanana izao ho ihany ny fanamafisana. Mila fitondrana mampirainy malagasy Madagasikara ahafahana miroso amin'ny tena demokrasia sy ny fampandrosoana marina. Fa ilaina ny fanamafisana ny fahaizan'ireo ben'ny tanàna sy ny fampahafantarana azy ireo ny lalàna mifehy ny fananantany mba hisiany fitantanana mazava sy mahomby eny anivon'ny komina sy ny distrika. Isany teboka ny songadina nandritra ny fivoriana fanaon'ireo ben'ny tanàna isam-bolana ny resaka fananantany raha ny fanazavana nomeny solombavam-bahoaka voafidy tao Atsimdrano. Fanampanazavana.
Anisongadina nandritra ny fivoriana fanao isam-bolana ny ran'ireo bentanàna sy ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny distrika Antsimondrano ny resaka fananantany izay mbola anisan'ny olana sedrain'ny komuna maro eto amintsika raha ny fanazavana maro ireo raharaha mifandraiky amin'ny tany mbola miteraka olana eny anivon'ny komuna ka izany indrindra no nanosika ny tompona ndraikitra indray fanapahan-kevitra hanome torolalana mazava ireo bentanàna momba ny fomba fandraisana sy fitantanana ireo raharaha mikasika ny fananantany no mafisiny nandritra ny fivoriana fahaizana hosoratana amin'ny anaran'ny fanjakana avokoa ireo tampanjakana rehetra misy fototra-afitrasa ampiasain'ny fanjakana toy ny tranon'ny ministera ny sekoly ambaratonga fototra na EPP ary ny ambaratonga faharoa na ny CEG ho fanamorana izany dia natsangana ny komite ad hoc anamorana ny fanangonana sy ny fikarakarana ireo antota-taratasy ilaina amin'ny sehatra ny fananantany. Androany izany aloha ny resaka tato dia hoe ny tany-panjakana rehetrarehetra ny tanina misoratra amin'ny ministera reny eto amin'ny distrika Antsimondrano dia fanirelevena efa hitana ato daholo eto sy eto avy dia hoe zany ao amin'ny ministera zany ny anoratra azy reny affecté an'ilay tany mihitsy amin'ilay hoe ohatrany hoe misy zao ohatry ny efa misy CEG le tany nefa mbola tsy misoratra amin'ny ministeran'ny fampianarana ohatra dia hoezahana zany ny amindranany reny dia izay le anaovana hoe commission ad hoc dia idinany zareo ity fotony dia eo any koa ny hoe anaovana ny hoe anoratana amin'ny olona izay tany-panjakana ampiasainy zany amoahana titre faux be. Ankoatra izay no azavaina tamin'ireo bentanàna ihany koa ny mikasika ny plan d'urbanisme ahafahana mamantatra raha azo anorenana na tsy ny toerana iray tanjona amin'izany sy ny fanazavana avy amin'ny sampandraran'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany momba ny fanotorana na ny remblai sy ny andraikitra tokony ho raisiny ireo bentanàna manoloana izany mba ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fandaminana ny tanàna ho ihany ny fanazavana. Mikasika le urbanisme sy ny rehetrarehetra reny no nazavaina teto mba tsara fantatry ny mera ihany mba tsy hanaonao foana zany rehefa manome autorisation hoe eto tany afaka anorenana ty tsy afaka anorenana mba elana amin'ny olana ara-tsosialy hoe any arina indray dia ravao satria tsy tany tsy tokony anorenana. Tsy nazavain'ny tompona ndraikitra tao amin'ny domaine sy ny topo teo zany hoe zany mikasika an'ireny remblai sy ny rehetrarehetra reny zany nazavainy tsara teo zany dia mino fa mahafantatra ny andraikitra tokony ho raisiny ny bentanàna sy ny tompona andraikitra te fotony rehetrarehetra mahakasika ny zavatra ohatran'izany. No mafisiny ity solombavam-bahoaka ity efa vita ny fizarana ny siady ataona 424 sy 524 ho Antsimondrano ary efa miroso amin'ny fikarakarana ho an'ny taona 424 izy ireo amin'izao fotoana izao. Fomba vao hafa tanteraka natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao Moramanga ny fanomboana ny fandraisana amin'ny Pahibeamaso ny fampidirana mpampianatra sy mpandraharaha vacataire ho mpiasa mpanjakana. Etsika izay mikendry ny anatsara ny kalitaon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa eto amin'ny firenena atao anatin'izao fanavaozana izao fa indrindra hanomezana lanja ireo mpampianatra sy ny mpandraharaha vacataire izay heverina ho singa fototra amin'ny fanabeazana sy fanofanana ny tanora. Namitandrina ny ministra tompona ndraikitra manoloana ireo trangana kolokolo izay nanemba ity sehatra ity fanampanazavana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Efa taona tsy nisy fandraisana mpiasa-mpanjakana teo amin'ny sehatry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Nanjaka ny kolokolo sy ny gabraraga ka tsy nampitomina izany. Efa enanevy ny Bianco ny makasika ny fitoriana ireo tranga ireo raha ny fanazavana ary efa mandeny amin'ny fitsarana ny raharaha. Heverina fa nefa afa andrenkena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ny mpampianatra sy ny mpandraharaha izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana sy fampianarana ary fanofanana ny tanora ka anaovana laharam-pamiana ny fampidirana azy ireo mpiasa-mpanjakana. Anomboka amin'ny herinandro ny Pahibeamaso eny amin'ny faritra maro manerana nosy raha nefa mpahafantarana nataony ministra tompona ndraikitra. Anisany zava-dehibe ity recrutement ty izay nabe resaka teto amin'ny tany sy ny firenena indrindra fa teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa satria nanomboka efa taona zay nanomboka 2023 tsy nisy ny recrutement nahazo poste budgétaire ny ministera nanomboka 2023 fa ny antony zany noho ny fisian'ny kolikoly avolenta zay nisy tao anatin'izany ministera zany izay mampanahiro
sy mahonena ary efa mandeha moa zany a ny fitaranana sy ny fitoriana efa inanivon'ny bianko zany a ary andeha amin'ny fitsarana nefa moa ny asa mila mandeha ministera mila mandroso matotsika sahirana hatram'izay dia tsy nomena lanja ny fampianarana teknika sy ny fanafarana arakasa ataona moa no ampandroso an'izany raha tsy recrutena ireo mpampianatra maro zay vakatera sy mpandraraha kabenevoly zay dia etsika izay mikendry ny anatsara ny kalitaon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa eto amin'ny firenena ato anatin'izao fanavaozana izao fa indrindra anomezana lanja ireo mpampianatra sy mpandraraha vakatera izay iverina ho singa fototra amin'ny fanabeazana sy fanofanana ny tanora misa-panjakana io nomboka androany dia azo zany a recrutement 606 ny mpampianatra rehetra eran'ny Madagasikara eo amin'ny 400 mahery eo a ny nivon'ny bianko sy ny fitsarana aloha no ny asany reny rehefa mivaly ny any dia afandray zany hoe miteny ny bianko hoe sy ny tribunal hoe reto a manana olana fa reto tsy manana olana dia zay tsy manana olana ndray a dia alefatsika manampy an'le 600 mahery zay mandeha ty dia rehefa mivaly ndray ny fitsaranany hoe tena soloa reto olo reto fa tsy maintsy sasiana araky ny lalàna dia soloantsika olona vaovao zay manaraka zany a ny critère zay napetraka inona moa le critère nisy comité ad hoc nanao an'izay miaraka tamin'ny bianco atao ampahabe maso dia ny critère dia mazava tsara anankidimy ny voalohany ny ancienneté ao anatin'izay ny faharoa ny taona ny fahatelo ny volume horaire ny fahaefatra ny spécialité ao anatin'izay ary ny afadimy ny diplôme an'le mpampianatra sy le mpandrarah reo dimy reo zany mikoty ao anatin'izay dia hita akarareo daholy a ny anaran'ny mpampianatra rehetra dia hita eo zany hoe tena mpampianatra marina vy dia hitan'ny avany eo le olona zay napetrapetraka hatram'izay nampiaka-peo manoloana ny olana sedriany nisy olombavambahoaka nambatondrazaka sady filoha-lefitry ny antenimietra-pirenena faritany tomasiny olana goavana sedriana amin'ireo faritra sy distrika ireo ny fototra afitrasa tsy manaraka ny venitra intsony nandalo anay ny rivodoza efa nalefa any amin'ny ministera didinao ny fahasombana ny atra vokatry ny rivodoza tao amin'ny lycée technique ny tomasiny zay tena matevina dia matevina ary efa hitanay mivalokafatra avy any aminao na dia vo tena mbefa-polo andro fotsiny azy andrasana anao fatratra koa zany a fa efa mampolipolo taona zany lycée technique any tsy ary mahitako hoe ino misy mpandoko ndray mandeha nandoko an'ny trano zany efa teo amin'io nanao baolina le lokony tam'izany anao baolina tam'izany any mbola lokony ao niany nefa tonga ny resaka fivoriana zaika be malalaka moko lycée technique nareo ao amin'ny lycée technique ny anaovana an'izany jery anao fa makalilana dolo mivaravarana fitaratra parafamanany am'izany ministra solombavambahoaka anao lasa ministra rerenay anao amboarina dia tonga ny avatina zakany anao mandombolombo an'izao ny raha miandry anao ay nanome toko teo anatrean'izany ministra fanaovaindohan-draraha zay laharaha-mpamiana ny fanatsarana ireo fototra afitrasa sy ny fanavaozana ny fitaovana fampiofanana ho fanomanana ny tanora ahazo fahaiza-manao mifanaraka amin'ny filany antsenany asa lanonana telo sosi nanona tao tao Moramanga ankoatra ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fampidirana mpiasa-panjakana ireo mpampianatra vacataire nosokafana ihany koa ny centre de formation professionnelle de référence Moramanga izay ahitana efitrano fianarana miisa telo miampy fampitaovana natao hanamafisana ny kalitaon'ny fampiofana arakasa sy hanomezana sihatra amin'ny ara-penitra ho an'ireo mpiofana teo ihany koa ny fanomezana maro-pankasitrana ho an'ireo mpianatra na vita fiofanana nitarika ny lanonana ny ministry ny fampianarana teknika notroan'ireo manampahifan'isantsokadiny olombofidy tompony ndraiky mpanjakana ary solotena avy amin'ny Bianco izay nanamarika ny finiavana hampanjaka ny mangarahara mandritra ny fizotra ny fandraisana mpiasa-panjakana Vavaon'ny sosialy sekolim-panjakana voalohany manana fitaovam-pampianarana vita mantolona amin'ny fako plastika avohodina ny EPP fitroafany vokatry ny fiara-miasa efa nisy ateo amin'ireo fikambanana sy orinasa tsy miankina nanomboka ny taona 2022 no nahazoana izany vokatra izany nampiny ezaka sy ny fifandrombonana ateo amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny natolotra atao amin'ity sekoly ity ny fitaovam-pianarana toy ny dabilio latabatra sy seza vita tamin'ireo fako plastika nahodina fanadiadiana eo amin'ny sary ny tahiriny ana
natratra efatra taona eo ny plastika voangana nandritra ny telo taona nanatanterana ity tetikasa ity teto amin'ny EPP Fitroafana komina Talatamaty. Tao anatin'ny taona voalohany table de latabatra 7 miaraka amin'ny seza fipetrahana no vita. Niakatra 13 isany table de latabatra vita tamin'ny fako plastika nahodina ho an'ny sekoly tamin'ny taona faharoa ary nitombo 750 ireo table de latabatra vita tamin'ny taona ity ka tafiditra anatin'izany any Garabola ambaratonga voalohany ary ny mpampianatra izany hoe eo amin'ny 20 kilo plastika isaky ny table no lany. Nentanina avokoa ireo ankizy samy nitondra fako plastika tsy ilaina tany an-tsekoly. Nangonina izany avy eo ka nantsona ny mpanangona fako amadika izany ho fotodrafitrasa ampiasaina any am-pianarana. Manampy betsaka amin'ny fahazotoana ankizy mianatra ny fisitrana fotodrafitrasa tahaka izao ho ny tany-tsekoly. Tsara le table banc tena tsara tarehy sady mafy kokoa le izy zany raha mihoatra amin'ny table banc sasany. Dia mazoto mihitsy le ankizy satria miaina ao anaty zavatra tsara tarehy. Anisany ilainy ankizy zany ara-pedagozika ny mianatra ao anaty tontolo iainana mahafinaritra. Misy fiantraikany tsara le izy aloha tena tsara satria mazoto mianatra le ankizy dia na ny tahapahafana ny fifindrana kilasy ary tena mitombo. Ny salanisana moyenne any am-pianarana dia lasa miavitsiny tsy mahazo moyenne fa mazoto mianatra le ankizy amin'ny mahazo table banc tsara tarehy. Tsy ambaka amin'ireo seza vita amin'ny hazo ny table de latabatra vita amin'ny plastika zato isan-jato. Tsara endrika ary maharitra hatramin'ny 10 taona farafahakeliny izany ho ny fanazavana. Roa tapitrisa isan-taona ny filana table de latabatra eny an-tsekoly ahafahana ankizy rehetra mianatra kanefa mbola manodidina ny 7 alina isan-taona no fanampiana azo avy amin'ny ministera sy ny mpiara-miombon'antoka. Ezaka goavana araka izany ity natao ity. Tetikasa izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ny orinasa tsy miankina Étoile sy ny groupe Alsico ary ny Andao Compagnie. Ny tena tenena ampisaota amin'ity moa zany dia hoe vita raha ohatra hoe fianarana anankiray dia avadika plastique recyclé ary ny mahatsara an'ireo mobilier ireo zany voalohany indrindra dia garantie folo taona izy ireo. Ao anatin'ny folo taona ninina manjoan'ireo dia solona Andao Compagnie satria tianay ho lovanjafy ireo mobilier ireo. Faharoa dia ny fanentanana ny ankizy sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Apahan'ny plastika nanaovana an'ireo latabatra sy seza ireo dia ny ankizy sy mpianatra mitondra ny fako plastika nakaty am-pianarana ny kolektenay ny fako plastika ary navadika io fanaka. Ny dikan'izay zany dia ny fako teto Talatamaty any fiara-miasa miaraka amin'ny EPP ary fiara-miasa miaraka amin'ny komina Talatamaty koa no nafahana nanao an'ireo table banc ireo. Ireo table banc vita amin'ny hazo tsy mateza nefa ny ireo table banc koa mila anapahana hazo. Dia ny tetikasanay zany dia hoe andao ampina ny UNICEF sy ny ministre tondra produit vaovaotsika izay afaka alovainjafy ary tsy misy tsony ilay hoe apahany budget isa-taona ividianana mobilier dia anaovana renouvellement foana fa mba isa-taona dia EPP vaovao izay mbola tsy nanana mobilier no mahazo an'ireo table banc. Izay zany ilay tena tanjonay ary raha tonga amin'izay zay dia azo atao hoe tonga lafatra ihany tetikasa. Ankoatra izay, olana goavana satria ny sekoly amin'izao ny fitombon'ny fitsohana andarana an-tsekoly vokatra ny tsy fampitsakafo amin'ireo mpianatra. Tonga mianatra izy ireo kanefa noana ary mitarika tsy fifantohana sy tsy fahazotoana. Adsisika ry fangatana efa nataony talentsekuly eo an-toerana ny fanomezana cantine scolaire saingy mbola tsy nisy valiny hatreto. Zaho moa zany mangataka cantine scolaire foana fa mbola tsisy valiny hatreto fa le tsy fahampitsakafo misy ankizy tonga mianatra nefa noana tsisy sakafo dia mahatonga fitsoahana andaharana ho an'ilay ankizy abandon scolaire zany dia miavitsy le ankizy. Lasa sekolim-panjakana ambaratonga voalohany sangany eto Madagasikara manana ny fotodrafitrasa rahampampianarana manaja tanteraka ny tontolo iainana ary natao lovainjafy ny EPP Fitroafana. Natondra tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovam-pianarana toy ny dable sy latabatra ary seza fipetrahana vita amin'ny fako plastika nahodina. Fanomezana farany natolotra n'ity EPP ity vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny 3 taona nanomboka ny 422 izao hetsika izao. Evirena kosa ny anapahariany izany eny anivon'ireo sekolim-panjakana ambaratonga fototra eto amin'ny Rivrenvohitra ary mety hitarina manerana ny nosy. Vaovao manodidina ny fitaterana tsy ny fandravana no andrasana amin'ny ministerany fitaterana mikasika ny toby fiantsonana fahasangarana fa ny fanatsarana sy fifampiresana eo amin'ireo mpisehatra
eny fotony miandry ny fandraisana andraikitry ny fanjakana sy ny valin'ireo fitakinana ataony ireo mpisehatra eny antoerana ary manentena ny ahitana ny marimaritra iraisana eo amin'ny fitondrana sy ireo mpisehatra eny amin'ny fahasankarana mangataka amin'ny fanjakana foibe ireo mpitatitra sy ny mpivarotra mba idiny eny fotony ijery ny zavamisy sy iainy ny etaetan'izy ireo nanamafy ireo mpivarotra sy ireo mpitatitra ireo androany fa tsy hiala eny amin'ny tompo-piantsonana fahasankarana tena antoerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Tsy mandany fanavaozana sy ny fandaminana antoerana ireo mpivarotra, mpitatitra ary mpisehatra maro eto amin'ny fahasankarana saingy manoatra ny fanapahan-kevitra raisina tsy misy fifampiresahana raha ny fanazavana. Tsy ny fialana eto amin'ity toby ity ny vahaolana fa ny fanatsarana ity toerana ity satria fantaonany maro izy ireo no ny asa ity ka maro ireo very asa raha toka afindra ny amin'ny gara fisandratana ity tompo-piantsonana ity. Ny angatahana izay hitondra eto zany amin'izao dia ny fanatsarana fa tsy ny fandravana. Satria dia mamelona ankohonana maro ty stationnement ty ao anatin'izany ny mpamily, tompona fiara, ny mpivarotra, indrindra fa ireo mponina manodidina. Tandraraha manarak'izay izay miasa ho an'ireo coopérative ireo. Fian'izay zany tsy miala eto amin'ny fahasankarana izahay. Ho very asa reto olona majingy reto Andriamatofilo, aiza ny hafarany. Mety hitombo ve ny totakely, mety hitombo ve mpivarotena, mety hitombo ve mpangalatra. Fa zao allo zay mba tsy hiala eto fa apio izahay anatsara an'ity dia ny RN7 kijanona RN7 fa tsy alefa eny amorona koa hivadika any amin'ny RN2. Efa tamin'ny taona 3 no ninesan'izy ireo teto amin'ity toerana ity hoy ireo solitena ny syndika miaro-njon'ny mpivarotra sy ny mpitatitra ka mangataka amin'ny fitondram-panjakan'izy ireo mba hijery akaiky ny zavamisy indray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fifanakaloza-kevitra fa tsy amin'ny fandravana tampoka. Tokony isy vahaolana maharitra iarovana ny asa sy ny fidiram-bola ny ireo fianakaviana maro miankina amin'ny fahasankarana raha ny fanazavana ihany satria raha very asa ireo olona ireo dia mety hitarika olana ara-tsosialy afa indray. Ka mananteny izahay fa olona endrinareo mpitondra fanjakana ao ambony ao manoloana amin'ny fiainam-pirenena izay tsy milamina mihitsy dia indrindra fa ny fiainana eto amin'ny fahasankarana. Izahay tompoko dia mangataka izahay ny tsy hanalanana eto amin'ny fahasankarana fa izahay eto amin'ny fahasankarana tompoko dia miara-miasa amin'ny fanjakana izahay. Fa raha ohatra izahay ka kotabaisinareo amin'ny fivelomanay satria ity ny fivelomanay eto na ny sofera izany araka ny voatanisan'ny namako teo na ny mpivarotra izany dia eto daholo izay no mivelona. Marary anay izany fa mba mipetrahinareo amin'ny plasy misy anay. Marary anay izany rehetrarehetra izany ka noho izany efa nangataka izahay tamin'ny 73 député nijanonana eto fa ny angatanay aminareo dia ny anatsarana ity fahasankarana ity. Marina ve izany sa tsy marina Tsy nandany hifindra ireto olona ireto raha tena ilainy izany saingy tokony hiandry ny fahavitan'ny fikonan-doha sy ny fifampidiniana rehetra eto amin'ny firenena vao mandray fanapahan-kevitra. Raha tena hisorona ihany koa ny tompo-piantsonana fahasankarana dia tokony hampiarina amin'ireo coopérative rehetra tsy hakanavaka izany ka hafindra eny amin'ny tompo-piantsonana vaovao avokoa ireo coopérative rehetra ny isan'izany ireo coopérative plus rehetra ho ihany ny fanehoan-kevitra. Betsaka koa ny coopérative hafa izay namorona any ivelany izay mamono an'ity gare routière ity. Ohatra moa raha ohatra moa misy ihany ny fakanesana eny amorona koa dia hisy hiara-mifindra daholo ny soatrans, ny cotra plus, ny ficotrans sy ny sisa rehetra izay anelanela trano rehetra any. Vonina hiara-iasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny tompo-piantsonana fahasankarana ireo mpitatitra sy mpivarotra ity ho ihany ny fanamafisana anisan'ny soso-kevitra napetraka izy ireo ny fananganana birao manara-penitra sy ny fampidirana ao anaty guichet avokoa ireo fivarotana tapakila sy ny birao ireo coopérative mba isiany filaminana sy ny fandaminana tsara kokoa eo amin'ny tompo-piantsonana. Fa zay tsy manaiky ny alana eto satria teto nefa masahanay efa amatona. Etoko nefa misy vola miditra eto fa za raha mba angatany fandaminana ihany fandaminana amin'ity stationnement ty be da be no mivelona eto. Dia za raha mba angatanay aleo tompoko mba ho atsaraina le asa eto dia mba hisy mpitatana vaovao dia mba mitsofoka anaty barao daholo ny guichet ny coopérative ray manontolo hoe mandoto betafo ny atsira be
mba isygisy tsirairay ohatran'izay zany leto fa eto zany le iala eto aloha zany tsy mety aminay satria be da be no mively leto ambon'ireo rehetra ireo dia mangataka niverenan'ny filompitantana ny stationnement teo aloha izy ireo izay everina fa mahaina indrindra sy ny tantana ny tombo-piatsonana akanampisy filaminana teo amin'ity toeranyity ireo mpitatitra na mpiasa ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito no afindry any amin'ny gara fisandratana everina ho vita mialohan'ny 20 jiona izany fifindran'izany akandrasana ny toy ny rara Vavao ny tranga ampiaramonina olona misaina no niditra am-ponja Vonjimaiky ao amin'ny fonjany Mananjary. Mahakasika ny raharaha famonoana Andriamatoa Laurence Roseline, tompon'ny Hôtel Jardin de la Mer ao Antanambaza. Nidino tamin'ireo vororoa ireo dia olona miasa sy mpanampy Andriamatoa Laurence Roseline ihany. Fanampanazavana. Vehivavy mpanampy, mpanao zaridaina, mpiambina tanàna, lehilahy roa, mpanao tafo ary olona iray ireo no vororoy tamin'ny raharaha famonoana ny tompotrano fandraisam-bahiny Jardin de la Mer ao Antanambaza Mananjary. Nahiditra am-ponja omaly izy ireo araka nambarany talim-paritry ny filaminam-bahoaka ao Vatovavy Randriamasoa Pascal. Izany zavatra misy. Tsy niandry ela tamin'ny filaminana fa dia mananao ny fikarohana rehetra na dia mbola teo ohatra ary ny razana dia zany zavatra zany moa tao anatin'ny atao hoe mahaimona tanteraka satria rahantsika malala ihany ny olona mety andery amin'ny tsika fitsaram-bahoaka rehefa mbola mafana dia natao tany amin'ny takotakona ny fanadihadiana dia olona enina no voasambotra ary nandritra ny roa andro zany zay zany hoe nanomboka tamin'ny fafitony volanameny ariva zany dia fa nanomboka nisy voasambotra dia natao ny famotorana dia reo olona reo zany efa atolotry ny fampanoavana tamin'ny alina ary dia efa maleliva ary efa aneponja daholo zany reo olona enina reo. Niainga tamin'ny dia tongotra hita teo amin'ny lavarangana ny ampahany tamin'ireo pirofo fanana noho ny fanadihadiany. Nampiasa alika mpitsongody ihany koa ny mpitandro ny filamenana nandritra ny fikarohan'ireo vororoy. Ratsaivony niaraka misy lasa teo no hita faty tsy nisy lohany i Laurence Roseline ary ny ampitsoniny vao hita ny lohany. Teny amin'ny manodidina ny trano fonena no nahitana ny fatin'ity mpandraraha novonoina tamin'ny fomba feno abibiana ity. Mijanona ny Mananjary ihany isika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity niakatra ny ranomasina tao Mananjary hatry ny alina ka tonga hatrany anaty tanàna izany tao amin'ny fokotany Masindrano sy ankady rano atsinana ny Mananjary. Tsy nisy andro ratsy na orana na nandrivotra kanefa niakatra ny ranomasina ho irom-ponina. Efa nidina tsikelikely moa ny rano amin'izao saingy mbola mahery hatrany ary aina ny mbola hitohy sy heverimberina hatramin'ny 12 Mey io fiakaran'ny ranomasina ao Mananjary io raha ny fanazavana. Ny resaka phase lunaire no mahatonga ny fiakarana na fidinan'ny ranomasina ho ny tompon'andraikitry ny famantarana ny toetry ny andro tany an-toerana. Nampiatoa Vonjimaiky ny asa fanjonona nentim-paharazana rehetra sy ny fivoahan-dranomasina rehetra mandra-pivery ny toetry ny andro sy ny ranomasina ho toy ny APMF fanadihadiana. Tranga tsy fahita firy noho niseho tao Mananjary alina. Tsy nisy orana n'andro ratsy, tsy nisy rivotra mahery ihany koa kanefa tafakatra an-tanàna tao amin'ny fokotany Masindrano sy akady rano ny ranomasina ka nampisahotaka irom-ponina. Tranga izay tsy mpiseho matetika fa tany amin'ny 20 taona lasa no nisy toy izao farany ho ny fanazavana. Raha ny vaovao samihafa nanomboka tamin'ny 10 omaly no niakatra tsikelikely ny ranomasina ka tany amin'ny 12 alina no nakasika ireo trano ny orana manamorona ny ranomasina. Fianakaviana maro no voatery nafindra alina vokatra izany. Izay zany matory amin'ny alina aminay amin'ny tantaran'ny fandrava dia reko n'olona mbatsika ao mitabakaba dia nivoaka aho teo misivosivo-dasaka teo dia mitabatady olona dia zareko efa rano mibarangarana anay dia namoan'ny olona hoe voazakoana olona ka rano efa tafiditra teo amin'ny rano misy mba nampivonga ta io tafiditra ny rano aby io dia misy ny sasany afa zay tena ambony kopy ambony balatao matay dia nientana loka dia nakakarina ambonimbony dia nakakarina ambony dia nay sady mibaby anay mangalangala ny fakitogna mizery ny trano sao dia misy tahalo raty. Tamin'ny sivosivy sasany izy nanomboka niakatra takadyrano sy Masindrano fa tamin'ny paritsintatsizany izy tamin'ny 12 lasaka fahefany teo ny karany dia mbola nandry aza ny karany teo efa tafiditra misy ny aza dia lena teny menaka dia mifindra tariny tatreny tamafindra efa tamin'ny maraina mety tamin'jimijimy teo zay zay vao tena niditra nandravarindra tamin'ny 20 lasaka fefany zay ny ala tato mifindra tariny dia kakabe zany io sady taitra be hoe ahoana koa zany tonga dia misy rano be zao zany aty amin'ny ranomasina ity kakabe zany hoe tonga efa teo sisy zany le tonga agnarabe zany tsy ranontsika io fanahiko dia onabe izy trano mbotika rogna dia fasafotra mandika amin'ny trano raiky ty dia fa azony koa izy dia fa mikabakaba ny lovoma io dia fa magnodidiny tokony tamidiny teo ny tomboany ray ty volany raha tamia raha teo mihitsy zy koa
maro olona nampafotony nanosaka igny izy dia milahatra masognan'ny ray dia tagny nanosaka igny koa izy taon'ireny dia tafiditra amin'ny tragnon'olona gardeny rô. Ny resaka phase lunaire no mahatonga ny fiakarana na fidinany ranomasina ho ny tompona andraikitry ny famantarana ny toetry ny andro any vatovavy raha nitondra fanazavana momba ity tranga ity. Vaingana kely sika no nandalo ny pleine lune dia matsy kelikely ny pleine lune zao koa roa alina lasa zay dia mbola anatin'izay sika ka izay resaka phase lunaire zay no tena mitondra ny mampiakatra na mampidi andranomasina zany hoe mampisy an'ilay haute mer sy basse mer zay zany tena mitarika anazy resaka phase lunaire dia zay zany no fanazavana azo entiny mahakasika ny fiakaran'izy io. Manarak'izay manampy fanamafisana an'ilay fiakarany koa moa zany voalohany ny efaritra ny orisirika amintsika izay araha malala izy io na dia mbola sy manome chiffre misy proof technique raha ambany voalanmasina zany ty kodisika ty satria misy manam-pahaizana nandritra ny atrikasa natao tao ampigadota amin'ny farany tao dia nilaza izy fa manomboka amin'ny faritra misy ny grande finance iny zany mianavaratra iny zany manomboka tokony afaka hitoerasika amin'ny manodidina ny kodisika ty zay zany izy manam-pahaizana voaporofara scientifique no nilazan'izay. Nanamafy ny fanentanana ho an'ireo mponina ny amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna manamorona ny ranomasina ny tompony andraikitra. Raha ny fantatra mbola hitohy sy mety hiverimberina hatramin'ny 12 avy zao ny fiakaran'ny ranomasina ho mananjary. Zany hoe amafisina koa zany ny hoe sy tokony hanorenana fotodrafitrasa indrindra trano vato amin'ny mondra masina satria lasa ohatran'ny foana zany zavatra hitranga nefa io tranga voazanahary tranga foana. Karaha tsy mare ohaty zany nanomboka omaly 9 mai zany asika ka mifarana hatramin'ny 15 mai 16 mai zay zany no mare ohaty dia raha ohatra zany dia mbola mitoetra izy io zany dia amafisina hatrany ny fanentanana ny mpagnarato ny mpanjono aty amintsika zany mba sy andrika aloha akaiky na tsy afaritra ny koty. Mampidi-doza amin'izao fotoana izao ny fivezivezena an-dranomasina sy ny asa fanjonoana ho an'ireo lakana sy sambo madinika ary ireo mpanjono amin'ity faritra ity ka nampiady vonjomaika ny asa fanjonoana nentim-paharazana sy ny fivoahana an-dranomasina rehetra mandra-piveriny toetry ny andro sy ny ranomasina ho tony sy milamina ny APMF. Fa 7 taona nanaovana asa an-dakozia 20 taona nanaovana fandarana nahandro tamin'ny fahitalavitra ary 10 taona no nanofanana arakasa ireo liana amin'ny sehatry ny lakozia i chef Marius Rafiakarana ampiakatra ny lanjany vokatra malagasy ny fahaizana mitantana ny voliom-pelantanana amin'ny sehatry ny lakozia sy ny sakafo ara-pahasalamana no tanjony. Notolora ny fanjakan'ny malagasy sy ny mari-boninahitra officier de l'ordre national ny tena ny manoloana ireo asa vitan'ireo. Eo amin'ny vavaon'ny kolotsaina miroborobo ny vokatra cover IA eo amin'ny sehatry ny zavakanto. Maro ireo tanora no mitelecharge sy mihaino azy. Izy fiantraikany-betsaka eo amin'ny sehatry ny zavakanto zany raha tsy andraisana fepetradiany izao hoy ny mpanakanto chaîne. Tsy tokony ho sakana ny fampiasana ny intelligence artificielle raha hainy mampiasa azy. Mila apetraka mazava araka izany ny lalàna mikasika ny fiarovana ny izon'ny mpamorona hoy ny fanazavana. Narcisse Karazavy, mbola afa-tsara. Tsy asakanana ny fandrosoana ara-teknôlôjia anisan'izany ny fampiasana ny intelligence artificielle na ny IA azo raisina amin'ny lafindroa ny teknôlôjia hoy chaîne fitaovana manampy sy mahasoa ny teknôlôjia nefa mety hivadika loza raha tsy voafeny fampiasana azy nambarany afa anisan'ny tombony entiny IA ny fahafahana mamantatra ny lesoka sy manampy amin'ny asa maro samihafa izay mety tsy ho takatry ny sain'olombelona na izany aza nefa mampanantsy fisiany lalàna mazava miaro ny mpanakanto manoloana ny fianaky ny cover IA izay mandika ny iran'ireo mpanakanto malagasy ary misy ny olona manaparitaka izany any ambadika. Aminazy zany izy fitaovana hoe ahafahana mijery ny zay mety lesoka tamin'ny tsy takatry ny sain'olombelona teo aloha zany. Dia ny resaka anao hoe mahakasika ny resaka cover IA io zany agnisan'ny manahirana raha ohatra ka tsisy lalàna raha ohatra ka tsy tafiditra agnatin'ny lalàna miaro ny mpanakanto hatramin'izay satria tsy ny mpihira rery no voaresaka ao fa na ny mpanoratra azy satria ny afaka micréer texte afaka ny zava-drehetra afaka ataony dia ny resaka eto moa zany hoe na dia misy azy ny A tsy hoe izy no micréer an'ilay hira fa misy olombelona ao ambadika ao
mampiditra an'le données zany dia izy no manao interprétation le zavatra ka raha fahitako anazy tokony hoe hisy foagna zany lalàna afaka miaro ny mpanakanto amin'regny zavatra regny hoe raha zavatra hitadiavam-bolana tsy nahazo lalàna tamin'ny tompony dia tokony foagna zany misy lalàna hoe manasazy na hoe mijery an'le fiarovagna ny mpanakanto satria lasa ho simba le asa raha ohatra ka hoe andebaranany be ohatran'izay le izy tsy ny mpihira sy ny mpanakanto ihany no tandindondoza manoloana ny firoborobony IA fa na ireo mpanoratra ihany koa azy misy mantsy ireo olona mamokatra hira amin'ny alalan'ny IA nefa tsy mangataka lalana amin'ny tompony sanganasa ary indraindray dia ampiasaina hitadiavana vola zany tsy rary noho ity mpanakanto izany satria animba ny asa sy ny ezaka nataony mpamorona tsy tokony hanolo mpanakanto eny amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra ny hira vokarin'ny IA hoy ny fanamafisany tokony hitandrina araka izany ireo haino amanjery amin'ny fanomezana vahana tafahoatra ny cover IA satria ny mpanakanto tena izy no mamelona sy mampiroborobo ny sehatry ny zavakanto sy ny kolotsaina tsy fogna zany le fagnajana tokony ho isy fogna le fagnajana am'le fangatana lalana amin'ny tompony hira raha ohatra moa hoe misy an'izay raha ohatra ka hoe tako hoe mety ho isy impact ty amiko le izy positif tsisy olana zay le ny hevitro manokana zany aloha zay ny hevitro manokana fa tsy hoe tonga zany za dia hoe andraran'ilay izy fa tokony fogna zany no isy barrière mba tsy hatonga ny olon-drehetra hoe isososo be satria manko zava-baovao le izy dia ny olona zany vao mahita raha ataoko an'izao koa ty dia ahoana dia mety tsaratsara kely izy dia alefaka amin'ny radio dia ohatran'izay mety tsy tokony koa zany anolo ny tegna vrai artiste egny amin'ny haino amanjery ny satria ohatra lasa tady azo vahana koa manko zavatra zay tsapaka tatoato hoe mis de côté zany le mpanakanto tegna mpanakanto dia araka izy voalazanao zay le cover ny lasa micircule be raneran'ny lalagna nefany azadigny fa regny olona artiste regny manana fianakaviana asany io manambady amanjanaka mamelony tegna mila jerena ny marimaritra iraisana amin'ny fampiasana ny IA ho ihany ity mpanakanto ity satria fitaovana ihany izy io ampiasaina amin'ny fandrosoana sy ny fanatsarana ny zavakanto fa tsy hanimba na hanolo tanteraka ny asan'ny olombelona sy ny talenta ny mpanakanto teny vaovao itomboky lasy itombo vavy no manakatona ny fampalalamba-baovao tamin'ny ity anio ity ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farandry mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny alatsinainy indray tomboky lasy itomboky vavy veloma tomboky